Hoentsika mamarana zay tontolon'ny baolina lavalava zay dia fantatra fa tafita amin'ny dinga manasa-dalana ny ekipan'ny Mangara avy eto Manjakaray rehefa nandresy ny RFA Kazomanga tamin'ny 2023 teo amin'ny ampaefadalan'ny fidinan'ny tompon-daka regionaly amin'izany taranja rugby izany. Tafita amin'ny dingany manasa-dalana ny Mangara avy eto Manjakaray rehefa nandresy ny RFA Kazomanga tamin'ny Samazava 2023 teo amin'ny lalao ampaefadalana voalohany tamin'ity androany ity amin'ny fidinan'ny tompon-daka regionaly taranja baolina lavalava. Ny fandanja tsara ny lalaon'ny rotota teo amin'ny fizaram-potoana voalohany izay 20 nisa teny amin'ny solaitra be izay nitarika trandry zareo Mangara. Teo amin'ny fidinana faharoa nampiseho ny tanjany Mangara ka mora ho azy ireo no nanatitra baolina ny tanana ka napitatra ny isa teny amin'ny solaitra be ka nivoahany izy ireo mpandresy tamin'ity lalao ity. Mizotra araka ny tokony izy ny faninanana hoy ireo mpikarakara. Ny toyany ity faninanana ity moa zany akana ny solon-tenana Analamanga anao ny championnat national ekarana fédéral amin'ity taona ity. Raha tamin'ny ankapobeny manao ahoana ny atao hoe afo teknika an'le ekipa atao anatin'ilay elite régional zany? Efa tena hita hoe niakatra satria ny zavatra hita zany dia nanao mutation naka club nanamafy daholo ny club rehetra nandray anjara. Na tsarana amin'le hoe niara-niasa ny section 5 teto Analamanga dia amin'le fikarakarana ny zavatra atao rehetra nandritra ny éliminatoire ka hatramin'izao phase finale zao ary mbola ho tonga hatrany amin'ny finale koa. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana ny 17 febroary izao ny lalao manasa-dalana ary ny 24 febroary ny lalao famaranana amin'ity fidinana tompon-daka regionaly ity. Marihina fa izay ekipa tompon-daka amin'ity faninanana ity no isolo-tenana Analamanga eo amin'ny fidinana tompon-daka ny Madagasikara.